here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
azo anareo ny loza izay hanjo azy. Eny ary itoy ny resakitsika ary tafiditra tanteraka ao anatin'ilay resaka hoe délivrance moa isika, izay ohatrany hoe zavatra tsara, zavatra mahafinaritra. Inona tokoa maharatsy an'izany fa saingo zao le izy ao anatin'le hoe rano maloto iaho, zany hoe anatin'ny tsy fahamarinana na hoe misy fitaka, de zay no tena mampalahelo. Misy fitaka satria nahoana ho iaho de nahita isika zany tamin'ny fandarantsika farany teto hoe ay aho anatin'ny olona anankiray na ny tenan'ny olona anankiray karazany telo ihany no atao hoe asany devoly na ny fanahy maloto izay miantefa sy miatraika amin'ny tenan'ny olona sy ny fiainany amin'ny ankapobeny. Ny voalohany de le hoe le devoly mamatotra azy amin'ny alalan'ny ota izay nametrahana anarana ny olona mihitsy hoe zanaky ny devoly. Ny faharoa ny aretina sy ny olana isan-karazany mifanakaikaiky amin'izay. Ary ny fahatelo lay tena hoe demoniaka, zany hoe lay fanahy ratsy mihitsy no mibahana ny fiainan'le olona, de tsy tompon'ny tenany le olona amin'izay fotoana izay, fa ireo anankiroa teo aloha moa mbola tompon'ny tenany ihany ny olona mandritra ireo fotoana ireo. De efa samy noresatsika teto zany hoe lay dingana voalohany lay karazany voalohany de afaka eo amin'ny atao hoe dingan'ny fanoloran-tena zay anoloran'ny olona tena, de miala amin'ny fiainana taloha, miala ao anatin'ilay ota efa nianarantsika teto ny fomba fanesorana ny ota io. De rehefa afaka iny tsisy devoly tsony ao anatiny ary tsy zanaky ny devoly tsony izy fa tonga zanak'Andriamanitra, zay le hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy ndreo olona vaovao ireo. Ny faharoa lay aretina sy ny karazany de afaka amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana na vavaka fanasitranana. Ndraindray ary moa tsy vavahana akory reny fa ohatra hoe teny ray mbava fotsiny na hoe tsy fantatra arakaraka le fiasan'ny fanamasina sy le hoe finoana ao anatin'ny olona, fa be deabe ny olona marary indrindra rehefa mamonjy fotoam-bavaka zay miaraka amin'ity fotoana famarinana ity zay ohatrentsika amin'ny sabotsy heriny amin'ny 30 août zany dia be deabe ny olona marary tsy ametrahan-tanana akory dia sitrana avetrana. Zay le faharoa. Fa le fahatelo zany no tena hoe tokony ipetrahan'le atao hoe délivrance, zay vo afaka. Zany hoe le olona manana fanahy maloto mangeja ny sainy manontolo sy ny fiainany manontolo, dia reny olon-dreny zany le ohatrany hoe entiny devoly amin'izay tondrana anazy, de tsy tompon'ny tenany tsony, de miteniteny foana, indraindray misy mamono, indraindray misy manao zavatra be deabe ary amaky anankiray tsika rehefa avy eo. De io zany tena hoe mila délivrance. Fa ny amin'izao fotoana zao zany any amin'ny karazam-piangonana sasatsasany dia ohatrany hoe tsy mahazo aina tsony na hoe tsy mety tsony le fiainana raha tsy mandaly délivrance. De ny zavatra tokony ampieritreritra sy atonga sainantsika ary araky ny teniko de zao: misy olona ao anatin'ny herintaona angamba ataontsika hoe impiry délivrena, asa mety hoe indimy sa inenina sa impito sa isam-bolana mandaly délivrance foana. Izy amin'ny fotoana io efa tena mpivavaka, atao hoe efa vita batisa. De eo zany tokony ampieritreritra atsika. Ndao tsika maky teny anankiray satria fieritreretan'ny olona mantsy hoe ka misy devolony zao de nasorona tamin'ny volana janvier, de devolony ty indray nasorona volana février, de ty devoly hafa ty indray nasorona volana mars, de hafa indray nasorona avril, hafa indray volana mai, juin, mandritry ny taona zany isambolana. Le olona efa mpivavaka zay fa lazaina fa zanak'Andriamanitra, ndraindray ampahirezina fa olona andova fiainana mandrakizay, dia délivrena isambolana, zany hoe ao anatin'ny herintaona zany raha zay nataontsika ny fikotinana azy. De zao tsy afaka devoly olona io, misy devoly foana ao anatiny ao. Ary ao ny tena mamperitreritra, satria eno zao fandarana zao. Ndao vakitsika aloha ty tantara anankiray ty hoe rehefa misy ny délivrance ao anatin'ny baiboly na tamin'ny andron' Jesosy na tamin'ny andron'ny apôstôly fa ny talohan'izay moa tsy de mbola nisy zany toy ny resaka délivrance itony. Marka azafady, Marka toko fahadimy dia vakitsika manomboka eo amin'ny andinin'ny fahadimy. Marka toko fahadimy manomboka eo amin'ny andinin'ny fahadimy ka hatrany amin'ny andininy fahafolo ary ny vakitsika. Marka toko fahadimy andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao nivaky ny teny: ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny amin'ny tendrombohitra izy,
ka ny nananana sady nitetitena tamin'ny vato. Fa noho nahitan Jesosy teny lavitreny izy dia niazakazaka ka niankohaka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninona kory izaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindra, ampianianiko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly ahy. Satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa am'ty lehilahy ity ry fanahy maloto, dia nanontany azy Jesosy hoe iza moa ny anaranao, ary izy namaly hoe legiona no anarako satria maro izahay, ary ny fona mafy taminy izy mba tsy horoany hiala amin'izany tany zany. Eto zany tsisy tsy malala nyty tantara ty angamba indrindra fa ny olona izay mpanao an'izany resaka hoe délivrance izany. Fa ity olona ity zany dia nitoerana fanahy maloto be dehibe. Dia vitantsika teo zany fa matetika izy makeny amin'ny fasana eny amin'ny tendrombohitra nananana mitetitena amin'ny vato, tsisy azo natao tsony. Dia rehefa nahitan Jesosy izy dia niankohaka, satria Jesosy efa niteny mafy azy. Raha izay ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo mivoa amin'ity lehilahy ity. Dia zao rehefa niteny mafy an'io izy dia niankohaka teo anatrehan'io Jesosy io zany ilay olona nanana le fanaratsy. Dia nanontany Jesosy, iza ny anaranao? Dia namaly le devoly tao anatiny, legiona, satria maro izahay. Asa aloha zany hoe légion mantsy ny fahalalantsika an'izany isa maro de maro de maro de maro zany natao hoe légion. Ary any amin'ny tafika matetika no ampiasana zany fiteny zany. Dia ilazana hamarony isa be dehibe. Zany hoe be dehibe zany le fanaratsy ny toetra tao amin'ity olona ity, ary zay natonga azy hoe nanteteny amin'ny fasana, nananana, nitetitena sy ny karazany, tsisy azo natao tsony. Fa io moa zany io anatrehan'i Jesosy nafiry na inona heriny milefitra foana. Zay ty tantara ty. Fa tsy hany le resantsika fa zao ny fanontaniana mipetraka eto dia zao legiona, zany hoe maro de maro ny devoly na ny fanaratsy tato amin'ity lehilahy ity. Fa ny fanontaniana mipetraka amintsika dia zao impiry no nanao délivrance ho azy Jesosy Kristy. Impiry nanao délivrance ho azy Jesosy Kristy, zay vao afaka ireo legiona ireo. Dia toy izany ary ny teny eo amin'ny andininy fa 1:20 dia zao vaky ny teny hoe ary nisy kisoa maro andihan'ny ray nandrasana teny akaiky ny tendrombohitra, ary ny fona mafy, ary ny fona taminy ireo ka nanao hoe alefasy zay ho any anatin'ny kisoa mba hiditra ny aminy. Dia nekeny Jesosy, ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary ireo kisoa andihany ireo niditra trevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina, tokony ho 2 no isany, ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy. Hatramin'ny 17 zay vakitsika zay. Asa raha fahitanao an'izay teny zay hoe impiry re Jesosy no namoaka devoly, nanao délivrance ho an'ny olona anankiray, nipetrahan'ny fanahy maloto maro de maro. Ny valiny aza asiana lainga sy fitaka fa indray mandeha ihany, zay fotsiny. Dia lasa daholo le fanahy maloto legiona dia nitratrevatreva tany anaty kisoa moa, araka ny voavakitsika teo. Dia le kisoa avy eo nentin'ireo fanahy maloto ireo, kisoa 2 zany dia tany anaty ranomasina, nyvarina tany anaty antsana. Dia eo zany tiako tenenana amintsika hoe tandremo hafa milomano ao anatin'ny rano maloto ane isika, tsy mahalala ianao. Tsy misy délivrance impiry metona izany atao amin'ny olona anankiray. Ary lazaiko aminao araka zavatra efa nianarantsika teto omaly mitoy androany, fa tsy voatery tsy maintsy mandalo délivrance ny olona zay vao afaka manompo an'Andriamanitra. Diso zany, tena diso zany. Satria nahoana? Ndonge mba eritreretina ny tantarandry Petera aiza ao anaty baiboly re ianao hoe no nahita sy nahalala fa nidélivrena ry Petera sy ireo apôstôly ireo. Petera zao raha vakitsika ny Lioka 5 tany ny fidianan'i Jesosy amin'ny Petera dia teny am-panaratolo, ndao fa ataoko mpanaratolo ianao. Dia lasa izy nandeha dia niaraka tamin'i Jesosy foana. Fa tsy nisy mihitsy tenin'Andriamanitra milaza fa nidélivrena zany Petera izany. Na dia nisy aza fotoana anankiray rehefa nilaza ny amin'ny fahalebiazany sy ny zavatra ho ataony Jesosy Kristy, dia nilaza tamin'ireo mpianatra ireo hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra, ho vonoina ho faty sy ny sisa, dia ho Petera hoe sanatria raha ho tonga aminao zany. Tian'i Petera ho tenena zany dia hoe raha mbola eto zay tsy hisy zany.
dia ahoana indray ozy ny navalin' Jesosy? Anivoaka ianao ry Satana. Zany hoe fantatry ny tompo fa nisy fanahy ratsy na hoe saina ratsy avy amin'ny fanahy ratsy no nampiteny an'izay zavatra izay any Petera. Dia niteneniny an'izay, vadin'io ange ny baiboly taorianan'izay teny izay nga ny délivreny zany Petera. Tsy ny délivreny zany izy. Zany hoe tsy fomba fiady na hoe lalana tsy maintsy diavina amin'ny fanompona entina narahana an'Andriamanitra akory ny délivrance diso zany. Raha raisitsika koa ny apôstôly Paoly, raha mamaky ianareo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7, asa ndao vakitsika vetivety anga zay, efa nivakina mantsy zay teny zay. Dia izao ny zavatra nitranga tamin'ny apôstôly Paoly, efa hoe nahitan'i Jesosy Kristy izy dia rehefa avy nahitan'i Jesosy Kristy izy dia nasaina nakany an-tanàna fa holazaina aminy zay rehetra ho ataony. Dia toizantsika ary ny tantara eo amin'ny 10 asan'ny apôstôly toko 7 dia ny 10 sy ny manaraka. Zao nivaky ny teny: ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny tompo tamin'ny fahitany: ry Ananiasy, dia hoy izy: ity aho tompoko. Ary hoy ny tompo taminy: mitsanganaka mandehanany amin'ny lalana atao hoe Imahitsy ka izaho ao an-tranon'ny Jodasy ilay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba ahiratra indray ny masony. Zay fotsiny nen'ny apôstôly Paoly zany. Dia azonao toizana le tantara fa ny tompo zany niseho tamin'ny Ananiasy dia toizanareo amin'ny 17 sy ny manaraka. Dia nandeha nanaraka an'izay baiko napetraky ny tompo zay ihany ny Ananiasy, na dia nisalasala azy. Dia rehefa nandeha izy dia araka io hoe hitan'ny Paoly tamin'ny fahitana izy nisy lehilahy nametra tanana taminy. Saoly moa ny anarany teto fa mbola tsy Paoly. Dia lasa Ananiasy nametra tanana taminy. Dia nisy zavatra niala teo amin'ny masony. Tsy délivrance izany. Tsy délivrance izany. Dia nanomboka teo ataoko hoe mandra-pahafatana zany lehilahy zany atao hoe apôstôly Paoly. Tsy nandalo délivrance izy. Tsy nandalo délivrance intsony fa namoaka ary nataony. Ary raha raisitsika indray ohatra hoe mamaky ny boky ny azan'ny apôstôly toko 2 ianareo na ny toko 7 satria tsy voavakitsika eto intsony. Dia misy olona be dia be ohatra nanolo teny. Ohatra hoe tamin'ny voalohany zao nalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 manomboka amin'ny 10 sy ny manaraka eo. Dia hoe nisy olona amanarivony resy lahatra nanolo tena ho an'ny tompo fa avakio ny tenin'Andriamanitra. Iza tamin'ireo ny délivrena ary devolina tamin'ireo ny esorina. Fa zava-nisy dia zao tanteraka tamin'ireo olon'ireo na ny apôstôly zay vao niresantsika teo, lay tenin' Jesosy Kristy hoe any amin'ny Jaona toko 9:30 ahitsika tsenjery hoe raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Zany hoe tanteraka zany le hoe niala rehefa nanolo tena le olona, satria zay zao le teny eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 io donc vakitsika ny toko 2 dia ny 9:30. Asan'ny apôstôly toko 2 dia 9:30. Zao ny voalazany teny hoe: ary hoy Petera taminy: mibeba ary ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Zay no nitakina tamin'ireo olona be dia be amanarivon'ireo. Mibebaka atao batisa, mandray ny fanahy masina na ny fanomezana. Zay. Dia ireo koa nitakina amin'ny olona rehetra ankehitriny. Inona ny antony hitakina amin'ireo? Efa nianarantsika teto. Hanaisotra n'le ota ao anatiny izay manamarina fa zanaky ny devoly izy. Dia rehefa miala io ota ao anatiny io, tsy zanaky ny devoly intsony izy. Afaka tanteraka le olona. Zay le hoe raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Aza dino zany ry hava-malala. Dia olona afaka iny olona iny. Dia hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ilay Korintana efa niresantsika teto hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Rehefa lasa ny zavatra taloha izy, ndreo efa vaovao ireo. Zay ny zavatra tokony ho izy. Zay ny tokony izy, ary tsy délivrance amin'ny fanafahana an'izany fa ity famonjena raisina amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny batisa ary ny fanahy masina. Zany ny lalana tokony diavina, ary zay le atao hoe fahamarinana izay. Fa
ny zava-misy any amin'ny fiangonana sasany de zao efa mandalo amin'io le olona raha nandalo tsy fantatry nandalo an'le fibebahana ve satria zany fibebahana zany koa ma tsy mbola tantara hafa mihitsy zany fa ataontsika